ho aminareo ny riavana ny fahasoavan'ny tompo ary miarabantsika ampifaliana tonga amin'izao pentekosta 420 izao miarabantsika katekomena ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo andian'ny finoana ao ianareo voamerany katekomena izay ny farimbona tamin'ny fitaizana azy ireo ao ianareo ray aman-dreny sy fianakaviana avana matsakaiza tongeto manotrona ny amin'izany fotoam-pahasoavana izany ary indrindra isika fiangonana ny firariana dia ny hoe ho pentekosta andraisantsika ny fanahy masina ka ianatsika ny fahaterana indray ane ity pentekosta 420 ity ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko fahatelo andin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo no iarahantsika amin'izao fotoana ny toriteny izao ary ombantsika mandritra izany ny fanahy masina izay fanangatantsika hatrany ampiandohana ny andin'ny fahavalo riavana no avana vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay hiavinina izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay hiaviny na izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy Nikodemosy tonga alina ao amin'ny Jesy Kristy te hiditra lalindalina amin'ny finoana sy ny fampianarany Jesy lina amin'ny fanarahandian'i Kristy te afantatra ny fampianarany Kristy amin'izany no ilazany Jesy taminy hoe raha tsy ateraka indray ianao dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra zany riavana dia miteny hoe ny olona izay vao tonga aty am-piangonana amin'izao pentekosta izao ninona antony tia halala hoe inona ny pentekosta ahoana ny amin'izany fanahy masina izany dia Nikodemosy ianao lay lina lay te hafantatra lay te halala ny amin'ny finoana ny amin'ny pentekosta ny amin'ny maha kristianina fa raha katekomenina koa ianao mandalina misimisy kokoa ny amin'ny finoana Nikodemosy ianao le andin'ny fahavalo teo dia miresaka ny amin'ny atao hoe rivotra sy ny fanahy ao amin'ny filazantsara isika no miaraka ary raha vakina ny filazantsara fantatrareo tsara efa nanao lesona momba ny baiboly ianareo dia tsy afaka misaraka amin'ny tontolo grika izany ny tontolo ny fiteny grika dia mandahatra ny teny hoe rivotra sy ny fanahy ray ihany ireo dikany hoe pneuma zao ary sika dia hitady ny valiny hoe inona ny fanahy masina tahaka Nikodemosy anazavan'ny tompo hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiny renao ny feo nefa tsy fantatrao izay havinina izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy raha misy manontany anao satria kristianina ianao tonga mankalaza an'Andriamanitra noho ny pentekosta fahatsiarovana nanomezana ny fanahy masina misy manontany anao hoe inona ny fanahy masina dia inona ny avalinao za koa ary mba tsy mahaiko haiko ka fanohitra amin'ny fanahan-devoly zany fa inona ihany zany le izy sy fanahy masina mifanohitra amin'ny fanahy ratsy indraindray dia valiteny boribory tahaka izany no azontsika omena ny amin'ny fanontaniany te halala te handalina hoe fa inona ny pentekosta ary inona ny fanahy masina fa rehefa ny mpitaritra indray
no mamaly dia manazava teolojia lava be lalina dia lalina izy tany amin'ny katekomenina zany. Indreto ry havana teboka 7 izay ahafahantsika mandray ny hevitra sy ny fiainana izany atao hoe pentekosta izany. 7 fa raha mba mahazo anankiray ianao dia efa hoy ny tompo hoe mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voalohany, ny fanahy masina dia manome fiainana sy fahavelomana, ary fiainana sy fahavelomana vaovao. Ao amin'ny Genesis 1, ny vovotany izay nivolavolaina dia nofofoin'Andriamanitra fanahy mahavelona. Ao amin'ny Baiboly testamenta taloha dia adika hoe rivotra na fanahy mitovy amin'ny hoe pneuma, ny voambolana hoe fofonaina mahavelona ao amin'ny Genesis 1 raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra. Ny Ezekela 7:30 izay tena tsy azo sarahana amin'ny tantaran'ny Pentekosta, ny amin'ireo taola maina izay no fofon'Andriamanitra fofonaina ka ny fanatona dia tonga velona. Dia milaza mazava amintsika koa fa ny fanahy masina dia manome fiainana sy fahavelomana vaovao, ary mampatsiahy indrindra manodidina ny avokavoka rivotra. Sa rehefa nisy voa pneumonia fa momba ny avokavoka zany. Dia izany ilay hoe ny fanahy masina dia manome fahavelomana, fiainana vaovao, rivotra mamelona, manodina ny avokavokao. Fa tsy velona tsony ny olona rehefa hoe simba ny avokavoka, tsy mandray, tsy mivelona amin'ny rivotra intsony ny avokavoka. Ny fanahy masina dia ambara fa manome fiainana vaovao, fahavelomana vaovao. Amin'ity Pentekosta ity dia manome ny fanahy masina ny tompo, mahatonga anao handray fahateraham-baovao, fahavelomana vaovao. Ny faharoa, ny fanahy masina dia mampanako ny feo, rivotra mampanako, mitondra ny feo. Ny Isaia 1:20 teo dia misy filazany ny mpaminany manao hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, nanositra hitory teny somafaly izy. Ny fanahy masina dia mitondra feo, mampanako ny feo, mahatonga ny feo any amin'izay tiana andianany. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly isika, ny asan'ny apôstôly 2 ary ny asan'ny apôstôly 4 izay namakina ampahany tamintsika teo, ny asan'ny apôstôly manontolo, dia ahitantsika taratra izany asan'ny fanahy masina mitondra ny feo ny fitiavan'Andriamanitra, mitondra ny feo ny mpitory ny filazantsara, mitondra ny filazantsara ny Kristy. Zay ny fanahy masina. Volazan'ny mpandinika fa ny rivotra dia mitondra feo 20 kilometatra isa-minitra. 20 kilometatra isa-minitra na 1 kilometatra isaky ny 3 sekondra. Ary zany no ilazana hoe io fanahy masina io dia manosika ny feo ny fitiavan'Andriamanitra, ny feo ny filazantsara ho tonga lavitra. Any amin'izay iantefana, tiany iantefana, any amin'izay ampandrenesana azy. Raisiny fanahy masina amin'izao Pentekosta izao mba hahatonga anao ho feo ny fitiavan'Andriamanitra, lasa lavitra, tafapaka amin'izay mifanerasera aminao. Ny fahatelo, ny fanahy masina dia raisina amin'ny finoana. Fambaran'i Jesosy eto dia manao hoe mitsoka amin'izay tiany, tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany.
ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nandatsaka ny fanahy masina ny tompo dia voalaza hoe toy ny lela mitary nafo arivotra ny fofofo avy any an-danitra eto tsy fantatrao izay hiaviny na izay aliany amin'izany no ilazana antsika hoe ny fanahy masina zany dia raisinao amin'ny finoana na toy ny rivotra mifofofo avy any ambony io na toy ny lela mitary nafo araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly na tsy fantatrao izay hiaviny izay aleany ny andrasana aminao amin'izao pentekosty zao dia ny hoe andray ny fanahy masina amin'ny finoana raisinao avy akavio raiso avy akavanana raiso avy any ambony raiso ny zava-dehibe dia ny hoe tonga eto ianao ary vonina andray ny fanahy masina na avy aiza hiaviny na iza aleany ataovy tonga eo aminao angatao mba ho tonga ao aminao ny fanahy masina ny fahaefatra ny fanahy masina dia mampiditra atsika amin'ny tontolo ny fiainana mivelatra kokoa fiainana mivelatra kokoa tamin'ny voalohany dia hoe fahavelomana vaovao fa rehefa miasa ao anatinao ny fanahy masina izay raisinao dia tafiditra amin'ny fiainana mivelatra kokoa ianao ahoana moa izany manana fijery lavitra ary tsy miaingy na mionina amin'ny azo tsapaitanana tsy materialista ianao rehefa nandray ny fanahy masina fa afaka mijery zavatra lavitra noho ny azo tsapaitanana afaka mieritreritra zavatra lavitra noho izay mety takatry ny sainao dia jereo ringeny toko 7:5 vakina amin'ny anaran'ny tompo fiainana mandrakizay mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy ny fiainana izay idirany fanahy masina dia fiainana manana fivelarana azo ibanjinana zavatra lavitra mihoatra noho izao hita izao tsy mionina amin'izay hita na azo tsapaitanana fa tonga mifanantenana zavatra midadasika tsy azo refesin'olombelona ny fiainana mandrakizay izay no asan'ny fanahy masina mahatonga anao hanana fijery ny mandrakizay ny asan'ny fanahy masina dia mahatonga anao tsy ionina amin'izay azo tsapaitanana fa niara-panahy ao amin'Andriamanitra raiso ny fanahy masina mba hieritreretanao zavatra mandrakizay mba hanananao fanantenana tsy amin'izay hita eto ihany fa ny amin'ny mandrakizay indrindra koa ny fahadimy ny fanahy masina dia mitondra anao lavitra voalazan'ny mpiara-miasa tao anatin'ny 10 minitra fa rivotra mitsoka izy io dia mandefanao lavidavitra eritreretiny hoe pneuma raha hitsangatsangana zao ny olona raha pitso aza mba vaky pneu ihany aza mba nona ihany ny pneu ny kodiarana fa izany no hevitra io rivotra mitsoka amin'izay tiany mahalasa lavitra ny fanahy masina mitondra anao lavidavitra kokoa ny fanahy masina hitondra ny tenin'Andriamanitra ary raha lakana indray ny resana dia ny voalin'ny lakana tsofin'ny rivotra no mahatonga azy ho tafita any amin'izay tanjona tiany hitodiana ny fanahy masina ry havana dia tsy mahatonga ny olona hipetrapetraka fotsiny fa tena handeha raha mijery ny asan'ny apôstôly ihany ka mandinika an'izany atao hoe 10 misionera ny Paoly apôstôly dia kilometatra maro ny vitany tamin'ny fitoriana ny filazantsara rehefa nandray ny fanahy masina izy ny ovafo nateraka indray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 dia nirana ho apôstôly ny Jentilisy nanaraka hatrany ny toromarika ny fanahy masina lasa lavitra izy tamin'ny fitoriana ny filazantsara sika dandray dia vezivezy rano tanàna mivoaka sy miditry ny trano fa tsy mbola
resy lahatra mihitsy hoe andeha mba handray anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'izao taona iainantsika natao hoe zakabe sy fiaonam-be izao. Raha tena nandray ny fanahy masina tsy tafapetraka eto isotro fitiavana izany, ndeha hamonjy fiaonam-beany Dorcas, ndeha hamonjy ny fiaonam-beany Eselke any Faradofay, ndeha hamonjy ny fiaonam-beany Laiky any Tulear, ndeha hamonjy ny fiaonam-be misy eto Antananarivo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, raha tena nandray ny fanahy masina, nanamarika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra momba ny Pentekosta, isika dia tsy maintsy adingana ny tokonana. Ny tokona mbaravarany fiangonana ka hivoaka lavidavitra kokoa, hitondra ny feon'ny filazantsara, hitondra anao lavitra ny fanahy masina. Tsy hipetrapetraka amaha kristianina anao fa tena andeha. Io lalandray ny fanahy masina dia vonina andeha. Fa ny fahenina, mametraka anao amin'ny toerana hafa ny fanahy masina. Hoy ny soratra masina, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ateraka ny fanahy no fanazavan'ny tompony amin'izany, manomboka eo amin'ny 5 hatramin'ny 9. Mametraka amin'ny toerana hafa ny fanahy masina. Izany toerana izany dia tondrony eto amin'ny soratra masina manoloana antsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Tondrona amin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra. Mampahitanao toerana hafa, manosika atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanahy masina. Mametraka atsika ao amin'ny fanjakana hafa, akoatran'izay fanjakana mety mifehy atsika ny fanahy masina. Raha miteny hoe fanjakan'Andriamanitra dia ao zany ny fiainana arindra an'Andriamanitra. Alaminy, izy no mandrindra ny fiainana, izy no miany ny fiainana, izy no miaro antsika. Zay ny andraikitry ny fanjakana. Amin'ny fahantrana lalina mahazo atsika amin'ny firenena tahaka izao, dia maro ny zanaky ny firenena no mitady alokaloka any amin'ny fanjakana hafa. Tandremo aza tonoiny amin'izany lalanao na planinao zany, efa nahita ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Sao mialana katso dia ambody-defo, mitady ny ara-materialy dia mahita tokoa fa votsitra ny ara-panahy. Mialoha nijerenao fanjakana hafa ivelan'ny fanjakana eto Madagasikara, efa nahita ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Efa nateraka indray ve ianao? Ndra ho very andalana any amin'ny fanjakana tadiavinao andehanana, mbola tsy nahita ny fanjakan'Andriamanitra. Maro amin'ny tanora ry havana miampita fanjakana hafa, tsy ny malagasy ihany, tsy mbola vita fanekena teto amin'ny altara, no tsy mahita ny lalak'izorana rehefa mivoaka ny fireneny, very ny fanany. Azany no mahatonga antsika ray aman-dreny, raha mbola zanaka koa, zanak'olombelona, andao anao fanekena amin'ny tompo aloha, vao andeha raha tsy maintsy andeha. Efa nateraka indray ve ianao amin'ny mahita ny fanjakan'Andriamanitra, vao hijery fanjakana hafa. Tandremo sao very eny an-dalana. Raha tsy ateraka indray ianao, tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mametraka atsika amin'ny toerana hafa tokoa ny fanahy masina. Rehefa ateraka indray vokatry ny asan'ny fanahy masina isika, dia tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, arindran'Andriamanitra ny fiainanao, iahin'Andriamanitra ny mombanao, arovan'Andriamanitra ny mombanao. Ahita ohatr'izany aizandray. Fa ny fahafito dia ampatsivin'izao soratra masina izao, fa fandalovana ny eto. Misy ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay, fa ny eto amin'izay azontsika tsapahitanana hitany masontsika ankehitriny dia fandalovana. Toy ny tetezamita ny fanjakan'Andriamanitra izay efa iainanao ny fiainana mandrakizay, ahafahanao miditra amin'ny safidinao mazava tsara ny hoe iza no raisiko mpanjakako. Tetezamita
fantatrareo zany hoe tetezamita eo amin'ny raharaha-pirenena fanomanana fandaminana hidirana amin'ny repoblika vaovao fa isika raha napetraka ny tompo eto amin'ity tany ity mandalo isika neto tetezamita ny toeram-piasanao iainanao amin'ny tetezamita sy mielina ny tokantranonao fa amin'izany isika dia tsy maintsy mieritreritra hoe aiza ilay fanjakan'Andriamanitra ilay maharitra mandrakizay mety mahatsiaro fahasambara ianao antokantranonao mety tena mahavitanao ny asa aman-drahanao fa mieliny reny hampietretana anao hoe voahomanao ve ny fanjakan'Andriamanitra voahomanao anatin'izany mandalo zany ve ny fanjakan'Andriamanitra riavana malala rehetra amin'ny tompo ireo teboka fito ireo manazava amintsika indray maka indray ny fiainana ny pentekosta ary mitaona antsika andray hanavao ny fandraisana ny fanahy masina ho tadidinao ve ny anankiray amin'ireo tsy amerina fa meza mieritreritra tsara inona le voalohany inona faharoa inona fahatelo inona faefatra fahadimy fahaenina fahafito tadidio fa raha tsy ateraka ny fanahy isika tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra raiso ny fanahy masina mba ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao sy ho variana eto amin'izao tontolo izao mandalo fotsiny amen